mbola faly miaravantsika rehetra manaraka izao fandarana izao indray ary androrananao any mety toetry ny andro ho an'ny alatsinainy talata ary ny alarobia kasikany zay dia mahazovana tanteraka indray aloha zany ato anatin'ny 3 andro ho avy ny varatra na hoe nitsoka avy aty Atsimatsinanana zany amin'ny ankapobeny zany dia somary hidina ny maripana amin'iny motsiraka atsinanana rehetrarehetra iny sy milana atsinanany voatany rehetrarehetra mikasika an'izay varatra zay any somary mitondra rivotra mafimafy izy ka mafy zany ny odin-dranomasina ho an'ny faritra motsiraka maro manerana nosy ho an'ny rapitsy maraina moa no tena mahery izay ranomasina zay indrindra fa anelanelan'ny taolany aro anelanelan'ny morondava ka hatraty amin'iny taolany aro iny mety hatratra hatramin'ny 10 metatra zay onjany ranomasina izay ny aty amin'ny motsiraka atsinanana kosa dia tokony hitarina miaraka amin'izay ihany koa indrindra fa ho an'ny tontolo andro zay rapitso zay mitatra aty amin'iny avaratra atsinanana iny zay ary ny alarobia tontolo zany efa somary nienina fa mbola mahatratra amin'ny vokatra amin'ny 3 metatra izay ranomasina any amin'ireny motsiraka izay tokony hitarina araka izany fampiasan'ny ranomasina amin'ny toerana voalaza izay mikasika ny toetriny andro manokana indray ary dia anao volinandro indrindra isika zany hoe ahitana orana ny motsiraka atsinanana manontolo amin'ny ankapobeny andrahoana ny amin'iny iny atsinanany avoatany rehetrarehetra iny izay mety arahana herika eny antsefatsefana eny fa dia aty andrefana indray zany no ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro dia mbola mitovy amin'izay ihany koa moa ny tolakandro mbola ahitana orana hatrany ny motsiraka atsinanana mbola somary mandraondraoana ny ilana atsinanany avoatany rehetrarehetra iny arahana orana manify na herika eny antsefatsefana eny ahitana ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa mikasika ny maripana izany dia somary tafalatsaka aty amin'ny avoatany manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra ary ny morotsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 9 aty andrefana kosa no somary mafana 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius any antsoiny mafana indrindra 13 degré celsius toy izay toetry ny andro izay ihany ary ho an'ny talata dia mbola anatin'izay volinandro ririnina izay hatrany somary mandraondraoana ny ilana atsinanany avoatany izay mety aranerika anorana avokoa hatraty amin'iny morotsiraka anelanelan'ny antalasy taolany aro iny mandraondraona ihany koa ny afaritra atsy mandrefana fa dia ibalika amin'ny ankapobeny masoandro aty andrefan'ny nosy aty raha ny maripana ho an'izay talata izay moa dia manodididina ny 12 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny avoatany 13 ka hatramin'ny 15 ny motsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy aty avaratra no mafana 13 degré celsius amin'iny mahajanga sy antsoy iny faranantsika kosa mitoetry ny andro amin'ny ho an'ny alarobia dia mbola somary mahazovana hatrany ny alizay ny morotsiraka anelanelan'ny antalaka hatramin'ny taolanaly dia ahitana orana ny alina kosa zany raha ho an'ny morotsiraka ny sambava anelanelan'ny sambava sy kapodambra iny ny latsanany avoatany dia mbola somary andrahoana raha nerika ihany eny antsefatsefana eny amin'ny ankapobeny fa dia ifandimbiasan'ny andrahoana sy masoandro ny faritra sisa ny maripana moa raha ho an'ny alarobia dia tafalatsaka hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 20 ny aty avoatany 20 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka andrefana ary ny mafana indrindra dia 13 degré celsius ny faritra boeny sy ny faritra sofia dia makasitraka anao nanaraka an'izay fandarana izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko